Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo. Eto ny fotoanany mana isan'andro ary dia maniry indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra eto am-panarahana ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Filazantsarany Marka 4:12 toy ny efa hitantsika omaly ihany, 5:20 ka hatramin'ny 7:30 no vakintsika anio. Ary araka ny mahazatra antsika dia ho jerentsika ny amin'ny hoe inona indray ny fahamarinana tian'Andriamanitra ho fantatro mba hiainako araka ny fahalalana izany teniny izany. Marka 4:20 ka hatramin'ny 7:30 no vakintsika anio. Angataka ny fanahy masina isika mba hanazava ny saintsika manoloana izany teniny izany. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao izahay noho ny famindramponao indray. Amelaranao latabatra eo masin'ny fahavalonay izahay ka ny teninao no hany-panahy omenao anay anio indray. Misaotranao izahay Tompo noho izany teninao izany. Isakafo ary izahay izao mangataka indrindra Tompo, ny sakafo panahy izay omenao anay hitondra hery vaovao anay indray, hitondra fahalalana vaovao anitsy tanteraka ny fiainanay. Ka na iza izahay na iza mihinana ny teninao dia hitondra ainao anay izany teninao izany, arahinay, ankatoavinay, satria ny teninao Tompo dia efa nahazo fiainana araka ny teninao. Dia voninahitra ny eo anao ray io amin'ny anaran'ilay tianay Jesosy mpamonjinay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Marka 4:5 ka hatramin'ny 7:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izany. Ary tonga tany Jerosalema izy. Ary Jesosy niditra tao an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe, tsy voasoratra hoe va? Ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fiaren'ny jiolahy. Ary nahare izany lohan'ny mpisorona mba mpanora-dalàna ka dia nitady izay aminony azy. Saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isakariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakana lay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe, Raby ô, indro fa efa malazo lay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovona ilazan'ny mpitendrim-bohitra ty hoe mifindraka mianjarahany an-dranomasina, ka tsy hanana ao am-pony, fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamelany ny elo mba havelany ray nareo izany an-danitra koa ny elokareo. Ary tonga tany Jerosalema indray izy. Ary raha nitsangatsangana teo kianjan'ny tempoly Jesosy dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loha olona ka nanao taminy hoe, fa efana manao ahoana no hanaovanao zao zavatra zao? Ary iza no nanome anao izany faefana izany hanaovanao zao zavatra zao? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hanontany anareo zavatra iray loha kosa aho, ka valio aho. Ary dia ho lazaiko aminareo zay faefana hanaovako zao zavatra zao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-saina ka nanao hoe, raha lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ary ny tsy nino azy ianareo. Fa raha lazaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria neken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namalain'i Jesosy izy ka no hoe tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe, izaho kosa tsy ilazo aminareo zay faefana anaovako zao zavatra zao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fa.
Sakafo moriavana dia amin'ny fotoana sasany dia misy samihafa ny sakafo atolotra. Misy ny atao hoe hors d'œuvre, dia misy ny atao hoe plat de résistance, dia misy karazany maromaro. Ka eto ho jerentsika indray ary handroso sakafo vitsivitsy aminareo aho. Sakafo voalohany, sary-piaro ny amin'ny fanajana ny tempoly Jesosy. Sary-piaro ny amin'ny fanajana ny tempoly izy. Zavatra hitantsika dia izao: nanjary tsena ny kianjan'ny tempoly tao Jerosalema. Varotra fanakalozam-bola, voromailala, latabatra ny mpanakalo vola, nanjary tsena ny kianjan'ny tempoly. Ary filazan'i Jesosy aza teo amin'io tsena io dia nanjary nisy trafika be, dia nanjary nataon'ny tompo hoe misy jiolà mihitsy aza miafinato. Mody eto amin'ny tempoly izy nefa tena asan-jiolà no ataony eto. Dia inona nataon'ny tompo? Noroahiny tamin'ny fahefana ny mpividy sy mpivarotra tao, nazerany latabatra ny mpanakalo vola. Zao nefa no hitantsika, tsy nisana many azy na nandazay nataony ny olona rehetrarehetra tao. Tokony korotana be ny atao ray zany, korotana be tao kianjan'ny tempoly zany, indrindra fa manakaiky ny Pasika. Olona maro ny tonga tao, fantatsika ny amin'ny, satria fotoana fohy aoriana zao no hitsarana an'i Jesosy sy hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana. Dia nanjary korotana be ny tao. Nefa zao hitatsika fa tsy nisy na dia olona iray aza sahananotra azy nampiasa na mahatompo ny tempoly azy Jesosy tompo. Ary tena sary-piaro amin'ny fanamasinana ny tempoly izy. Tsy azo atao zoy fieren'ny jiolà ny kianjan'ny tempoly. Dia tokony handinika ihany sika fa inona moa no io tempoly io? Io aneka tandindon'ilay taberna kely tany anefitra any amin'ny Exodosy 5:20 efa nijerentsika tany aloha. Exodosy 5:29 no ahitantsika hoe Andriamanitra mihitsy nanao tamin'ny Israely hoe manaova trano ahy ianareo dia onona eo fivoanareo aho. Dia natao ny taberna kely tany anefitra. Ary zany taberna kely tany anefitra zany no nanjary tempoly ny Jerosalema rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny Israely. Ary zany tempoly ny Jerosalema zany, tamin'ny nanaovana azy tamin'ny voalohany, dia isan'ny zava-mahagaga sy nahatalanjona teo amin'izao tontolo izao. Izany fonenan'Andriamanitra zany nefa no nanjary zoy fieren'ny jiolà ho Jesosy tompo. Ary nahatonga azy nandroka ireo mpivarotra rehetra sy mpanakalo vola rehetra tao ireo. Tsy navela nisy hitondra zavatra mihitsy teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Raha hoe tsy navela nisy hitondra fanaka, fa le fanaka ambarana eo dia le zavatra namidin'ny olona. Fanaka namidin'ny olona teo amin'ny kianjan'ny tempoly no roahany Jesosy niala daholo ireo. Tandindon'ny inona moa zany? Fiangonantsika, raha nanangana ny fiangonana Jesosy tompo, azy ny fiangonana, ahoriko ny fiangonako hoy izy, ary nivavahady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy, ny ota tsy haharesy azy. Izany ny tena dikan'ny tenin'Andriamanitra io. Ary tokony ho ajaina zany tempolin'Andriamanitra zany. Tokony tsy ho vetavetaina ny ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, fa tokony ho membonahitra zany tempolin'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra ny eny monina eo e. Fa ny zava-dehibe tokony fantatsika ry havana dia izao: tokony ho ajaina ny tenantsika. Zany ny fampiarana ankehitriny, ny tempolin'Andriamanitra zay vavahantsika ho ajaintsika zany. Fa ny Korintianina voalohany 7:9-10 kosa, sy ny 9:7-10, ary ny Korintianina faharoa 9:9-10 dia manambara fa ny tenantsika kristianina, zay nandray an'i Kristy, isika zay nandray an'i Kristy, dia manjary tempolin'Andriamanitra isika. Ary satria tempolin'Andriamanitra isika, dia tokony horohana hiala ao anatintsika ao izay rehetra manohitra ny sitrapon'Andriamanitra.
ary iza no androka azy? Ny fanahy masin'Andriamanitra zay raisinao dia afaka mandroka ny asan'ny jiolahy rehetra ao anatin'ny fotsikao, ary ao anatin'ny fo ao mazana fitiavam-bolanao, fialonana no ao, sampona ao am-po ao matetika. Ary ny zavatra marina aza de zao, na de fantatsika aza fa sampy zany eo am-potsikao, manohitra tenin'Andriamanitra, ny eritreritra, ny fisainana, ny fialonana, ny tsy fitiavana, fanaratsiana, zany rehetrarehetra zany de mbola mitoetra ao antsika ao ka mivoaka avy eo ambavatsika rehefa avy eo. Mila dioviny zany satria mahasary-piaro ny tompo ny tempolony dia ny tenanao zany, de ianao la efa nanaiky an'i Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao. Fahamarinana voalohany zay. Ny fahamarinana faharoa hitatsika eto, ny alona ka nitady hamono an'i Jesosy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna. Ny alona an' Jesosy izy ka nitady hamono an' Jesosy lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna hoe fa iza nga zany? Ny mpitondra fivavahana, ny mpampianatra soratra masina tao amin'ny tempoly, izany no lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna. Inona ny nampianatonga azy alona an' Jesosy? Nare ny fahefan'i Jesosy izy. Gaga ny vahoaka, faly ny vahoaka tamin'ny fampianaran' Jesosy. Izy anefa, fa iza le io? Mba iza nanositra azy ho mpisorona? Mba nianatra taiza izy? Mpanoradalàna iza ny nampianatra azy? Ary to mirehirehbe mihitsy, to mahavita zavatra betsaka mihitsy. De nanjary ny alona an' Jesosy izy. Toetra feno fialonana, toetra ny mpanoradalàna sy fariseo ane zany, toetra ny mpanoradalàna sy fariseo zany, ary toetra tsy tokony hananantsika zany. Indraindray eo amin'ny fitondrana moa ry havana, raha va misy hoe ny anankiray nalàna de nanao zao de manjary mifampialina be ihany, nahoana no ohatran'izao, nahoana no ohatran'itsy. Za inga tsy mba mahavita, etsetra. Fa Jesosy Kristy tompo, ny nahatonga an'ireto oloreto ny alona azy, de hitany mihitsy fa ny oatra ny fampianaran' Jesosy tompo. Ny fahefany, mba hevery moa zany hoe fa iza le io? Nahoana no sa mandroka ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny kianjan'ny tempoly izy, akodiany latabatry ny olona, tsy ajainy mihitsy reo olona tao reo, nefa ny fariseo sy ny mpanoradalàna nga ny teny. Tsy niteneneny fariseo sy mpanoradalàna, natahotra ny olona ngamba, inona tsy niteneniny, tokony navelana tao ve zany? Fa naninona ny nanahoany zany izy? Naninona ny ekeny zany? Ary nahoana ny tsy neken'ny tompo? De to hita hoe nietry teo anatrehan'ny vahoaka ny fahefan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ary satria nietry teo anatrehan'ny vahoaka, de nanjary feno fialonana izy. Ka inona ny tediaviny atao? Nitady hamono an' Jesosy. Efa hitatsika tany aloha zany, fa nitady hamono an' Jesosy izy. Ny zavatra anankiray izay tokony dinintsika ry havana, anjarantsika. Eto indray aho de miteny amin'ny kristianina, miteny amin'ny kristianina aho zay efa nanolo tena ho an'ny tompo, zay efa mahalala ny tena no tempolo ny fanahy masina. Fa ny olona zay tsy mbola nanaiky an'i Kristy moa, ka mbola tsy tempolo ny fanahy masina, ny fony, ny zavatra tokony ataony aloha, dia ny manaiky an'i Jesosy tompo, mba hanana fo vaovao sy fanahy vaovao, satria raha tsy manana fo vaovao sy fanahy vaovao ane izy, raha tsy mbola nibebaka tamin'ny fahotany ny olona, tsy mbola tonga tempolo ny fanahy masina ny tenany. Satria ny tempolon'i Jerosalema tamin'ny nanokanana azy, de tempolo efa nanaovana fanatitra mba handraisana famelan-keloka. Ary isika kristianina efa nanaiky fa Kristy ny maty ny solovonantsika teo ambony hazo fijaliana, de izany no andraisantsika ny fanahy masina, ahatonga atsika ho tempolo ny fanahy masina. Ary rehefa tempolo ny fanahy masina isika, de tsy mba hanana fialonana tahaka ny mpisorona sy ny mpanoradalàna fa izao ny voalaza ao amin'ny Romanina
toko 2:7 aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihetsarambela tsy mankahalana ratsy ny fikira amin'ny tsara mifankatiava araka mifankatiavany pirahalahy mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra mifanaja mifanome voninahitra fa tsy mifanevateva na mifampialona tsy avy amin'ny tompo izany ary noho izany mitoetra ny mpisorona ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorad-dalàna non tsy ho ekentsika kristianina izany fa inona mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra fa tsy amin'ny fifampialonana na ny fifanaratsiana tsy avy amin'ny tompo izany. Famarena fahatelo, mitondra hery ny vavaka atao amin'ny finoana. Mitondra hery ny vavaka atao amin'ny finoana. Inona moa no nahatonga izany? Hitantsika manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20 dia omaly sika dia nahita Jesosy nanozona lay aviavy. De maina lay aviavy, ny ray andro monja, maina lay aviavy. De gaga ny mpianatra. Rabio, maina sady le aviavy nozoninao. De inona ny valina lazain'ny tompo taminy? Manana finoana an'Andriamanitra. Tsy hoe manana finoana fotsiny, fa manana finoana an'Andriamanitra. Rehefa manao zavatra zany ianao, io zao Jesosy tompo ny teny, marina fa Andriamanitra izy, ary zany nahatonga azy ana hoe manana finoana an'Andriamanitra. Fa ny finoana an'Andriamanitra dia mahatonga valim-bavaka. Voalazany eo hoe na inona ny tonononareo amin'ny fivavahana angatahana dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Vavaka atao amin'ny finoana, finoana an'iza nefa? Finoana an'Andriamanitra. Tsy hoe zay mivavabavaka eny aka de na iza na izy ivavahako de mino fa azo valim-bavaka. Tsy zany ny voalaza eto. Manana finoana an'Andriamanitra. Ary avaiza moa nanana finoana an'Andriamanitra? Romanina 10:7 no milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny dikan'izany ny hoe mino an'Andriamanitra raha mivavaka ianao. De tokony hanana tenin'Andriamanitra ianao iorenana zany finoana zany. Tsy hoe mangatangataka fotsiny amin'izao, fa mangataka ianao ka mino satria efa ny teny nananome toky Andriamanitra. Eto aho ry havana. De te hampahery antsika rehetra. Fa Andriamanitra de mamaly ny vavaky ny olona zay ataony amin'ny finoana. Satria mino ny teny naloky ny vavan'Andriamanitra izy. Mino ny teny naloky ny vavan'Andriamanitra izy. Ary mino isika fa na inona zava-misy, na inona zava-miseho, rehefa Andriamanitra no miteny, ka mino zany tenin'Andriamanitra zany ny zanany, tsy misy tsy ho tanteraka ny teny fikasana ny men'Andriamanitra. Ary zany ry havana, izany ny fifalintsika mamaly vavaka io tompo io. Zao nefa nalazain'ny tompo hoe raha mivavaka ianao ka misy olona nananao alahelo, mamelany elony, mba avelan'ny rainareo zany an-danitra ny elokareo. Satria vavaka nampianarin'ny tompo ihany hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Noho izany mila mamela eloka isika. Ary ny fahotantsika koa ilaina no mibebaka. Satria raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary rehefa voavela eloka ianao dia mba mamela koa ny eloko izay olona nanao ratsy taminao. Dia ho ny sasany hoe ka ahoana ary nanao ratsy tamin'ny firenena? Anjarany manam-pahefana no mijery ny fahamarinana. Anjarany zany. Fa ny anjarantsika dia ny matoky fa marina ny teny fikasan'Andriamanitra. Farany ny aiky ny fariseo
fa nisy nanome fahefana an' Jesosy tany ho any. Ny aiko ny fariseo manomboka amy 7:20 ka hatramin'ny 3:30. Fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra zao, ary iza ny nanome anao zao zany fahefana zany anaovanao zao zavatra zao. Gaga ny olona, gagana ny fariseo sy ny mpanoró-dalàna azy, fi le ty ve avy aiza tsy le mpandrafitra tany Galily ve le ty avy aiza ny tahaka an'izao, fahefana avy aiza no anaovanao an'izao. Fanasitranana zava-mahagaga maro ana mihitsy aza zao izy mandroka tao amin'ny tempolo zao. Iza ny nanome anao zany, iza? Tsy fantany manko fa Imanoela anie io resahany io Imanoela io, Imanoela io, lay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany io, lay milaza mirivotra hoe mangina mitsara de mitsahatra zany. Ny fahefany Jesosy tompo ve? Azy ny fahefana rehetra. Ary zany anie mahafaly antsika, ila Jesosy manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany io. Io anie no lay mpanjaka ny Madagasikara. Io anie lay ivavahantsika fa nampanantena hoe mangatady omena ianareo Ny fahefana eto an-tany ve? Avy amin'ny ihany io fahefana io. Fahefana zay misy de avy amin'ny tompo ihany io. Ary raha mba mahatsiaro zany ny manam-pahefana hoe hanome voninahitra an' Jesosy aho, fa izy anie ny mampindra anazy any fahefana zany. Averiko indray hanome voninahitra an' Jesosy aho. Misy manko olo hoe manome voninahitra an'Andriamanitra fa Jesosy tsy raharahako. Misy maro anie ny manao zany am'izao tontolo zao hoe Andriamanitra fa Jesosy tsy raharahany, fa nga adinontsika ny tenin' Jesosy raha niakatra any an-danitra izy hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ry manam-pahefanao, Jesosy tompo anie ny nanome anao io fahefana io fahefana io ny nampindraminy anao. Ary noho izany, raha miantso ny olona izy hivavaka ho anao, de fakatoavana ny tenin' Jesosy zany, fa ianao kosa, ianao manam-pahefana tsarovy, fa fahefana nampindramin' Jesosy anao anie io ka hanome voninahitra an' Jesosy anie ianao, zay nampan'izany na fahefana aiza zany, na fahefana aiza zany, na fahefana ny fitondram-pireneny zany, na fahefana ny fitondram-piangonana zany, na fahefana fitondrana orinasa zany, fa orinasa misy anao io anie an' Jesosy tompo anie io an' Jehova ny tansy zay rehetra eo aminy. Enganie, ka ho zava-dehibe amintsika reo fahamarinanareo mba ho voninahitra Andriamanitra ny malagasy manaiky ny fahefan'i Jesosy eto amin'ny firenena. Ivavaka isika. Raha eo midera sy mankalaza ny anaranao zahay noho ny famindramponao. Fa marina loatra tompo. Fa na de mihevitra ny tenanay manana fahefana azy zay tahaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoró-dalàna fa izay de mazava loatra. Fa ianao anie ny tompon'ny fahefana tompo, ianao anie ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ny angatanay aminao. Manam-pahefana nasitrana ny Madagasikara ianao, mifona zahay Jesosy sy trano ny taninay. Ary ampatsiarovy tena ho mpanomponao Jesosy izay rehetra nampindraminao fahefana, mba ianao mpanjaka ny mpanjaka, andrina ny fiadanana no hanapaka sy ho tompoina eto amin'ny firenenay, amin'ny anaranao Jesosy tomponay io no ivavahanay. Amen.